Atolotry ny aody Madagasikara ho anao, ny zanak'Andriamanitra very. Nidina tetỳ an-tany hono ny zanak'Andriamanitra ka izany Rakoriao sy Ravao no mpitaiza azy. Very izany zanak'Andriamanitra izany ka tsy hita mba mampitaiza azy. Dia nitady azy avokoa ny zavatra rehetra, na ny vato tambanin'ny tany, na ny hazo nanerana ny tany, na ny rano, na ny biby, na ny olona nonina teny ambonin'ny tany kanefa tsy nisy nahita azy izy rehetra. Dia naniraka tany amin'Andriamanitra izy ireo mba hanontany ka hoy Andriamanitra hoe: "Samia mijanona amin'izay alehany avy. Ny vato sasany hono dia lasa nitady tany ambanin'ny tany, ny hazo kosa tafasisika tany anatin'ny tany ny tapany, ka sehatra ny tenin'Andriamanitra hoe mijanona. Izany hono no nahatonga ny vato sasany any ambanin'ny tany ary nampilentika ny fankankazo sy nampitranga ny vatany. Ny olona kosa moa dia niahaka nitady ny anavaratra sy ny anatsimo sy ny akandrefana ary ny atsinanana no farany. Izany hono no ivavahana miantsinanana sady nampisara toerana ny olona ao amin'ny tany samihafa. Dia hoy koa Andriamanitra: "Aoka tsy ho afaka ambavanareo ny hoe Rakoriao." Izany hono no nisehon'ny fiarahabana hoe: "Akory ianao?" Ary ny heviny dia toy ny hoe: "Any va Rakoriao?" Ary satria ny alika no mpiandry an-dravao dia hoy koa i Andriamanitra: "Aoka tsy ho afaka ambavanareo ny Ravao." Izany koa no anaovan'ny alika hoe: "Vovo!" Ary ny heviny dia toy ny hoe: "Any va Ravao?" Tany anatin'ny rano no nahaverin'ny zanak'Andriamanitra ka dia hoy Andriamanitra tamin'ny rano: "Ianareo rano dia tsy mahazo mijanona na andro na alina raha tsy efa hita Rakoriao sy Ravao." Izany hono no andehanan'ny rano andro aman'alina satria mbola mitady an-Rakoriao sy Ravao mpitaiza ny zanak'Andriamanitra izy mandrak'ankehitriny.